tokony andohan'ny procédure sy ny fanatanterahana ny lalàna. Izahay solombavam-bahoaka dia mpanao lalàna. Mampanao lalàna nay solombavam-bahoaka dia tokony modely koa izahay amin'ny fanatanterahana ny lalàna izay. Aoka hoentiko tamin'ny tantara ny poirany io règlement intérieur io isika tamin'ny andron'ny Hery président Hery Rajaonary Mampianina io zavatra io natao satria tsy mivory i sénateur lasa gouverneur moa l'élection rehefa aveo dia lasa ministre izy amin'ny fotoan'izao. Dia nanao an'izay règlement intérieur zay koa ny Sénat et nisy koa règlement intérieur aty amin'ny ino amity Assemblée nationale ka resaka hoe avaiza le izy fanatanterahana lalàna le izy fanapahan-kevitry ny birao maharitra rehefa nijery rehefa vita ny fivoriana mijery tanteraka hoe iza ny tonga iza ny tsy tonga iza ny nanao excuse iza ny tsy nanao excuse valable koa ve excuse ny sa tsy valable ho anatin'le zavatra zay sa fialana bala fotsiny mazy dia fandinihana n'izany rehetra zany nahatonga fanapahan-kevitra hoe rety kosa le olona tsy nanatsika fivoriana sady tsy mazava koa ny excuse zay ataonao fa fialana bala fotsiny. Dia ireny anarany anavidimy ireny toko nalefaka ny ACC ary manana une semaine zareo hiaro tena amin'izay zavatra zay dia miandry fanapahan-kevitra ny ACC fa miteraka resabe hoe fa misy olona mivory misy olona mivory dia fa manina le olona mivory tahaka ny hoe honorable Amady miala tsiny fa tsy mivory mihitsy ny honorable Amady fa tsy sary tamin'ny fivoriana tamin'ny fivoriana tsy ara-potoana no ampiasaina amin'ny fivoriana ara-potoana samihafa zany zavatra zany ka dia zay no mahatonga hoe nandinika ny tsara izahay rehetra. Misy moa milaza hoe aona fa misy koa anarinazy misy ary misy excuse teo ary misy fampiantsoana an'ireo ary nyvakina tena ambony teny le excuse zay nataony ka zavatra ohatraohatran'izay no fanapahan-kevitra fa zava-misy moa rehefa izy amin'ny teny dia marina le izy rehefa izy amin'ny teny dia diso le izy androany sy teny lazaina hoe ty fanjakana ty dia fanjakana antaninareo mpanao gazety hoe anjakanareo avy any tsy zaho ndray koa ty fanjakana ty ndray koa mamono ny solombavam-bahoaka rehetra avy any an'ina no tsy zaka miady lalàna fotsiny hoe reo zany no tsy mivory izay no valable ave zany le excuse n'le anarana solombavam-bahoaka hafa hoe ajan'ireo tsy tonga mivory kanefa tsy ao anatin'le nandefasana mikasika ny justice. Ina moa tsy avalable azy rehefa fanapahan-kevitra iza no hanapahan-kevitra zay mitao maritra alaferiko hoe tsy fanapahan-kevitra tsy tena retrana solonay irereo fa fanapahan-kevitra ny birao maharitra nisy fivoriana ny antsoina ary nantsoina atao ary lehibe mmpanotra aoka kosa zay azafa nantsoina hivory miaraka amin'ny lehibe mpanotra momba n'io zavatra sao dia atao hoe valifaty politika le izy fa izy no tsy tonga tao anatin'le fivoriana io fa tapitra le fivoriana zay izy tonga zany. Non, io moako miankina amin'ny mpitarika miaraka amin'ny birao maharitra sy ino manarany ty sy ny solombavam-bahoaka rehetra fa raha mbo sy teny rendrany sonaiko ny voakena rehetra
sy tendrony sonaiko nametrarana fitokisany anisan'ny zavatra tena tandromako tahaka mianaka Andriamaso ny lalampanerenana sy ny fitsipika mifehy ny antenimieram-pirenena. Ary eto moa misy député menimenina fa sasapasa fa tsy izy rehetra hoe mbola tsy niova ny lehibe ny commission rehetra. Le député mpingitsika anie ny menimenina tsy mahafantatra inona koa ny programme atao amin'ny assemblée satria niova ny firafitry ny gouvernement dia tsy maintsy manova ny règlement intérieur zahay ary ao anatin'ny programme io zavatra fa rehefa ianao tsy mivola zany teny satria tsy fantatrao inona zavatra ivoriana ihany satria règlement intérieur tsy maintsy hovaina ndraiky eo satria misy zavatra niova zany ireo commission reo tsy mifanaraka amin'io firafitry ny membre ny gouvernement. Ary zay anisan'ny zavatra koa iantsona fivoriana tsy ara-potoana. Nampakapeo malohana ny tsy fanaran-dalàna taon'ny ACC Pierre Marchelin dia ny fanalana ny solombavamboaka 5 avy any amin'ny faritany nefa tsy voakitika kosa ireo solombavamboaka 3 eto Antananarivo izay samy tsy nanara-dalàna avokoa. Misy hoy izy ny fitanilana taon'ny ACC izay ahina hitarika makany amin'ny atiboko. Samy nanitsakitsaka ny lalam-panorenana artikla 72 avokoa ireo solombavamboaka rehetra etsy Tsimbazaza mihoatra nambara ny Pierre Marchelin tamin'ny nandravana ny groupe parlementaire sy nananganana groupe parlementaire vaovao izay mandika ny artikla 72. Mandritra ny mandat dia voarara ny famoronana groupe parlementaire vaovao, voarara ny fifindrana groupe parlementaire vaovao. Zavatra nisy nefa dia izao nandrava ny groupe parlementaire ny firesakiny, nandrava ihany koa ny herimbara. Izany dia mandika ny lalam-panorenana ary ny zavatra magaga dia fantatry ny ACC tsara fa voadika io lalam-panorenana andininy faharoapolo ary ny ACC no tokom-pahefana mandray fehipetro satria ny sazany zany fantikana ny artikla 72 zany dia mazava tsara fa ny fanonganana anireo député rehetrarehetra zay namorona groupe parlementaire vaovao reo. Tsy nandray zany fepetra zany nefa ny ACC ka noho izany tsy ireo député miisa 5 reo ihany ny tokony hiala ao Tsimbazaza fa ianareo rehetrarehetra no esoriny artikla 72 satria sady tsy légitime itsony ianareo no tsy légal. Deo koa fantanina mipetraka eto Antananarivo dia misy anareo député ao ny député Raoldine, ao ny Lantrakotomanga, ao ry Ratsivahiny zay tsy manatrika ny fivoriana zany hoe nandika ihany koa ny règlement intérieur anareo fa nahoana ireny no tsy esorinareo moa ave hitarika adipoko no tanjonareo amin'izany fanavakavana zany satria fantatra tsara fa manavakavaka ianareo. Sokajina presque makomba amin'izao fa nitsakitsana lalam-panorenana izao ny ACC mihoatra nambara ny Pierre Marchelin. Takiny araka izany ny anonganana ny antenimieram-pirenena iao koa ny antenimieran-dola izay folany mandat ary ireo androm-panjakana sy rafitra izay ao anatin'ny lalam-panorenana faefatra. Ny fenkevitra avy ety amin'ny mpitolona dia tsy miova fa ny ialanareo député rehetrarehetra ao Tsimbazaza reto tompoko no tadiavy ny mpitolona satria nareo dia elohana fa nandika ny artikla 72 ary ny sazy miandry anareo dia ny fanonganana ary ny ACC koa dia efa tsy crédible satria presque kombakomba amin'ny fanitsakisana ny lalam-panorenana ary etany koa ny Sénat dia andro vitsivitsy sisa dia lanya ny mandahan'izy ireo dikan'izany dia zao abrogé io lalam-panorenana io raha vao ny ACC, raha vao ny assemblée, raha vao ny CENI, raha vao ny Sénat. Zay ny vahaolana tompoko ary fanampinanao Andriamatoa filohampanjakana
no antony tabatabany vahoaka satria ianao nanampy ny vahoaka ny 13 mai dia izay koa mba manampy anao mba ho amin'ny fanovana tanteraka ho amin'ity firenena ity. Fanampiana ny colonel Mikaela no antony nahatonga azy ampiakapeto zao raha ny nambarany Androany koa miantso ny filohan'ny fanavozana ny tenany mba andray andraikitra satria fanovana no tadiavina dia fanavozana no tonga. Orange no nongotana dia voasary makirana citron no nambolenareo ho nambarany.